dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray tonga soa ato amin'ny fandaharana ako ny kandida laharana fa 5 amin'izao andro alatsinainy izao zareo a herinandro farany fampelezan-kevitra tsika zao raha nandeha mafy tsika nampiakatra ny 25e vitesse dia tsika rehetrarehetra mila manaraka an'izay rythme zay satria efa miakatra herinandro farany tsika io zao noho izany teo tsika raha ohatra hoe somary hoe mbola somary kamokamo a zao tsika efa manomboka ao tsara amin'izay satria herinandro farany ty noho izany ampitombotsika ny fanentanana indrindra amin'ny fifidianana amin'ny fafitony volana novambra na dia eo ary ny faradoboka zay ohatrehantsika amin'ny fatelony volana novambra zany hoe amin'ny sabotsy io efa hoeninareo andeha eto amin'eny manjery foana zao hoe tongava maro fa tsika zao miresaka dia tehiteny aminareo hoe andao ho any amin'ny faradoboka mba hanairantsika ny rehetrarehetra hifidy amin'ny fafitony volana novambra kely sisy zany andro zany ary zany andro zany no ataontsika banky tokana an'ireny dradradradrana ataontsika teo ireny na marina fa nateto ary zany teny hoe alefa dada aoko ireny tsy hoe any fotsiny fa tena ho ataontsika ny fifidianana entany daholo ny manodidina rehetra teneny ny namana teneny zay havana teneny raha ohatra misy olona tsy salama hoaka mbola afaka mitsangana izy dia entany izy hoe andao anefa ny adidy ao ifanarahantsika zay zao alohantsika dia anaraka ny dian'ny kandida laharana fa 5 tany a Fianaratsoa jerevy ny olona jerevy ny ambiance zao dia zao 5 Ary vahoaka ny Fianaratsoa dady ty miteny ty maheno daolina raha hoany maheno tsara faly tena faly tonga eto tapo tanàna Fianaratsoa faly dia zao mahatona raha tonga maro be toy izao tia hihaino zavatra tia mantatra ary tia hitadidy dia noho tsara tonga ty dada anao propagandy ary propagandy ny dada tsy mitovy amin'ny propagandy ny hafa fa zavatra anatsara ny fiainan'ny olona isan'andro azo tanterahana tsara zao azo tamanatiky ahoana fa misy kelikely hitanareo izao misativaka zao misy zay lain'izy rehetra fitaovana momba fampianarana ao daholo toy zao any ianarana izy madinika nomena azy tony zay ako etonio toy le crayon de couleur etonany complet failia tsy mena ekizy ihany mena fa hoy izy hoe tanampy an'ireo tanora
senyreny fianakaviana misy hoe mpianakaviana mbola afaka milozavana dia hoe atao hoe centre de formation professionnelle dia mba mahazo amizay fa tsy rehetra bizy rehetra koa no manao izy tsy maintsy omena sakafo hoan'ireo fa na atao ina ny atao ina ataontsika ampianarana ny zaza dimy amby roapolo marika ravalomanana dimy amby roapolo marika ravalomanana. maro amintsika miteny hoe ataovy à l'instant le vidéo ataovy à l'instant le sary ny candidat lana fa 5 azonay tokoa reny afatra avany aminareo reny a fa saingy fotsiny hoe efa misy lamina atao mba ampahitatsika rehetrarehetra ny di rehetra nalehan'ny candidat larina fa 5 zany hoe manana fotoantsika toa ahafahana mampiseho hoe ty izy tarianana ty izy tarianana fa marina azonay voarainay daholo ny etaitaponareo ary efa niraisinay avokoa reny ya zao tsika de anaraka ny dian'ny candidat larina fa 5 Dada Ravalomanana tany Amparafaravola Araoarany Sary. Dimy amby roapolo marika Ravalomanana dimy amby roapolo marika Ravalomanana dimy amby roapolo marika Ravalomanana dimy amby roapolo marika Ravalomanana. Programme manifestant amboniny talana teboka rody midina talatranala fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany Ravalomanana marika ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy andao iaraka ifidy fizao tsy miala amdada ianao tsy miala amdada. voalohany indrindra rivoaka ny Amparafaravola tena faly atoka etanareo matoky anareo matotoka maro be toy zao tena matoky a aza koa matoky anareo matoa tonga ty androany anao propagandy hoe fidio aho amin'ny 7 novembre manana stratégie tsara be dada ty manifesto ty avereny hoe manifesto avereny mafy be ny atao hoe manifesto a de le liste ny fifanekena na liste ny famezatoky mametoka vahoaka na Amparafaravola aho fa zay voalaza ato anatiny ty de tsy maintsy ho taterahantsika voalohany indrindra aloha ho taterahany zany a de amboarina daholo lalana eto Madagasikara indrindra feta fatra Amparavolana fandripahalemana anay a resaka toe-tsaina resaka tena ilaina vaina ny toe-tsaina de zay le lazaiko hoe matoky nareo ana fa tsy sangisangy amindreo mihitsy ny ao hoe ametraka fandripahalemana ka mbola misy misangy ihany eo any filoham-pirenena na ny président de république filoha faratapony ny force armée ka rehefa izy a no miteny hoe taterao ty miteny izy hoe voaray tsy maintsy tateraka mila faizana bakeonireo ary mila ajaina koa izy a de mba najany anao tsy maintsy ajoro eto amin'ity firenena ty a le fitsarana tena fitsarana marina tsy mitongilana asanareo fa tena mitsara fitsara marina atao zy ampiakarana ny sandam-bola malagasy tsy maintsy ananganana asa orinasa madinika orinasa salatsalany na orinasa lehibe ainy dada zany fa za matahoranao dada mpanangana fa tsy mbo mpandravo fambolena vary satria izy nysoponao vary zay ihany de tsy maintsy asina rano rehefa mamboly vary sy rano tsy maintsy miaraka de oaverina koa le PSDR sy fanapinany ambavoaka jereo tsara fa tamin'ny androny dada nisy PSDR io de oaveritsika io mba anampy ny tantsaha
mba ahafandray a manampy teknika manampy io a amin'ny masom-boly ary manampy io a amin'ny ara-boly tsy maintsy hosanina ny fikarakarana ny vahoaka amin'ny fahasalamana tsy maintsy atao a zay nitoana azy anampiana azy fa reo ankizy reo koa tsy maintsy ampianarina tsy maintsy atao zay azahoany blozy asa na ohatran'ny tianina mahita hafandray tsika tsaratsara Fizaotsy miala amin'ny dada, ianao tsy miala amin'ny dada. Ny malagasy no mandidy, 7 novambra mahakaravalo manana. Mpanangana fatsy mpandrava, tsy mpandrava. Zay nirodana mbola tsangana fity io ravalo manana. Mpanangana fatsy mpandrava, tsy mpandrava. Zay nirodana mbola tsangana fity io ravalo manana. 5 amby roapolo mahakaravalo manana. hitantsika amin'ireny sary ireny fa tena vory tokoa ny olona rehetrarehetra ary tena miaino ny kandida larana fa 5 amby roapolo fanamarena kely a tena efa hita fa tena manaraka n'le fandaharana nareo a dia zarao satria tsikaritra fa nany pejy ny MBS ary amin'izao pejy Facebook ny tiako tena dia tena miakatra mihitsy ny like avy any aminareo a dia aza sasatra mihitsy nareo manao like invité ny olona anao like partageo ny page ny Facebook a satria ho an'ny olona tsy maharaka an'le izy amin'ny fahita lavitra mety any amin'ny Facebook izy ny afaka maharaka azy ao dia amin'izay atao foana le partage fa efa manomboka be mpijery nareo a isorana be da be fa hita tokoa le fiara-miasa amintsika sy nareo ao za ma tsy miezaka mifampiresaka aminareo foana ia zao ndray tsika dia anaraka ny dian'ny kandida larana fa 5 amby roapolo tany Maheva Tanàna mafana ny andro arao sara 5 amby roapolo mahakaravalo manana 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 programme manifesto amboniny tanana teboka rody midina tanana fandriam-pahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamoly fizahantany ravalo manana marika ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy tonga ty dada anao propaganda ny zavatra tiako resana aminareo anankitelo voalohany indrindra tonga eto dada manao propaganda dia amin'ny 7 novambra fidio dada larana fa 5 amby roapolo hitanareo iny larana fa 5 amby roapolo dia faharoa rehefa lany dada dia manana le paigady hoe manifesto avy reny hoe manifesto a dia reo liste ny zavatra hifanarahany dada amin'ny vahoaka anisan'izany vahoaka eto Maheva Tanàna dia voalohany zany a ny lalana aloha tsy maintsy atao doly a mampitoy ny lalana amin'ny commune faharoa tena maiky ary mampikinahina ny olona dia fandriam-pahalemana hoarovana ny olona sy ny fananana hoarovana ny tanana dia zay ny voalohany faharoa tsy maintsy apetraka ny fitsarana tena fitsarana marina fa raha mbola misy foana ny kolokolo sy ny tongilangilana ny fitsarana tsy hisy mihitsy ny fandriam-pahalemana dia eo a zany nilaza aminareo hoe tsy maintsy apetraka ny fitsarana tena mitsara marina raha vao tonga ao dada dia zay ny zavatra maika voalohany omena fitaovana vaovao a reo mpitandro filaminan'ireo tsy maintsy hiantohana amin'ny fahasalaman'ny olona anatin'ity a tsy maintsy ho karakaraina ny olona indrindra fa reny le bevoka miteraka reny ankizy tsy ampitaony reny apetraka indray zany a fitaovana moderna any amin'ny hôpitaly any amin'ireny tompo-pahasalamana ireny zay zany karakaraina ary amena sakafo daholo ny voaka malagasy rehetra tsy maintsy atao eo tsy maintsy ataontsika miditra ampianarana daholo ny ankizy eto Madagasikara reo ankizy reo zany a amena kit scolaire dia amena an'le tablet amin'izay a
tsisy miavaka ntsony hoe manana sy ny tsy manana fa mitovy izy any am-pianarana ny vola malagasy am'izao fotoana zao a dévalué tena tsisy valeur antsony ny zavatra atao dada voalohany a dia miresaka ny velany any aloha hoe abahasondroto a ny lanjam-bolanay a fa tsy afaka mivetra mihitsy zay mila miasa tsara miasa mafy miasa ainana anangana orinasa betsakitsika le hoe asa tsy maintsy omena fampaherezana ny olona manangana orinasa andao iaraka ifidy fizao tsy miala amy dada ianao tsy miala amy dada dimy amby roapolo markaravany manana dimy amby roapolo markaravany manana dia hitantsika amin'ireny sary ireny araka ny teneniko teo aloha teo hoe tena maro ny olona mijery ny candidat dia zay zao efa anjara asantsika koa zao rehefa mba tafahoana eny satria mantsy ny zanak dada matetika rehefa miantsena eny an-tsena dia dia ahoana fandeha dia ahoana mpanangana ina vaovao ina maresaka dia ahoana hony ahoana fandehan'izy ity dia efa mifampiresaka nareo hoe tena hitanareo ve le olona be tena maiva-tanàna tena paravara vola tena fianaratsoba reny zany zay ny anton'ity fandaharana ity hifankahitantsika tsara satria tsika tsy any hoe hifankahita foana hoe eo hoe ny olona any aparafara vola hifankahita amintsika eto Antananarivo dia ito fandaharana ito mba mampifandray atsika miaraka foana dia zay le izy dia io koa matendy an'izay hoe rapitso zao amin'ny sabotsy mantsy dia izy zao ny faradoboka dia eto dia efa nahazo message hoe ho avy aty hony any amin'ny faritra misy ho avy hoe anokana fotoana mihitsy hoe zay rangahy jery faradoboka any Antananarivo eritrereto tsara hoe ny any amin'ny faritra ho avy itsika eto Antananarivo noho izany mety tonga aloha tsika amin'io ampahafantarina aminareo eto ihany mety rapitso ihany dia efa mitenanareo hoe zao ny fandaharam-potoana amin'ny faradoboka io fa tsika dia efa mila miomana amin'ny faradoboka mba hiomanantsika sahady amin'ny fifidiana amin'ny fafito ny volana novambra ho avy zao tamin'ny herinandro teo efa nalefa le tao amin'ny QG natao le efa nadiadina kely tany amin'ny QG mba hahafantarantsika hoe inona marina ny zavatra mitranga ao hoe raha tonga any nareo raha misy fanontaniana tiana ho apetraka misy fitarahina na misy zavatra ohatran'izany dia manasantsika rehetra anantona ny QG eny Bel-Air afahantsika mba mifanerasera mba hatantsika ny information tena marina mba ialana amin'le honohony zany hony tokony makary hony hoe fa isika rehetra dia antsoina ho any amin'ny QG dia ampahafantarinareo indray hoe inona marina moa ny tena ambiance any efa nandeha ny tapany voalohany tamin'ny herinandro dia ho alefa ho ampisehonareo indray ny tapany faharoa fa nadiadiana kely andahoarany sary ny fotoana ahitana ny marina tsara izy nareo zany zao tena andraiky saroa ato amin'ny QG mpanadio zany hoe diovina fa satria tena bedabe zao ny olona tonga masto zay mantany mampisaolona hoe inona zany mampitranga marina ato amin'ny QG dia nareo zany zao amin'ireo faroa mandray olona zany zao misy fampanina tena dia ino tena ampisindrao zany tonga ny olona ambelona misy tsipikambana ty misy nakaemena fa tealoana fotsiny vita izy candidat ravalmanina dia tonga izy midina andrevana izy dia efa misy tompona ndraikitra mandray azy dia tonga dia manao izy manao carnavaly izy azo fitaovana izy za ok misaotra betsaka mandalo tsika mantsy zay hoe inona tranga maso tosa tena manafitra am'izay manatitra am'izay kompatarina be zay vao resaka matany ahoana fandraisanao tena maro hoe fantanina inona tena zavatranga maro satria mantsy zao misy ny olona tsy mahafantatra ny zavatrana misy koa mahenoheno feo miresaka velany any
hoe atso izy vahoaty aminareo afantazaaa misy mafy eto zany cinquième no misy anahy etraka ny olona tonga tamin'ny cinquième surtout tanora zany be eto dia manontany inona no afaka ataonay anapiamanana dia ny zavatra ataoany zareo aloha raisina nanarana manontino dia tenenay zay omenay responsable fokotany dia misy responsable sy tanora eto amin'ny cinquième dia misy responsable koa atao folo ihany dia ihany ny olona dia ny olo dehibe ohatra zay alefanay any amin'ny responsable fokotany misy azy zany ny anarany dia efa naisanyzany misy moa zany sasany efa makany mipetraka ihany efa makany misy fokotany ok dia fantaniko hoe raha ohatra zao misy olona sady tsy tia izy misy KMMR izy fe dia tonga soa ihany izy eto fohy be KMMR be da be mihitsy manao an'izay tonga eto amin'ny KMMR dia zay ary mandrisika azy hoe raha tia hiditra amin'ny fikamana nanao KMMR dia manao dia misy zao ohatra hoe anitsam-bolo rosypohatra isa dia izy mihitsy fotra misy zany eto tena volona hoe anaona resaka manokaravalomana misaotra betsaka mialasina nampitavaka amin'ny asa mastoa masto daholo fasalama daholo hoe yes fila numero saja asal mutayar Matana naman yung biasa dyan. Ay, kumata naman ni biasa. Rekayos na tigil. Kaya wa. Kupatana dyan naman yung biasa, Lu. Kupatana dyan naman yung biasa. Kupatana. Fila numero? Anjay! Fila numero? 50. Multa betabe mihitsy ako famantarana hoe inona tena andraikitra reto bandy reto inona zareo zareo communication zany dia inona hoe zany communication reto mombadada zany araky hitantsika amizao a bandy tanora daholo zalahy bandy zao misy ay reto mibandy reto Aí, mas tudo olha. Saya akan servis komunikasi dengan seluruh sana ya. Ini mau saya jangan saya. Misalnya membuat komunikasi, misalnya minta foto, minta data, dan apa juga manual dan minta manual, misalnya aku nyulang, Jangan sekarang itu selesai rasa Islam. bisa lunet sing esalato mihitsy sama manan'olo fa misy koa ohatra na efa misy ny olona hoe mahita ny zavatra atao zany dia hitanao hoe miova izy dia ifindra mifidy amin'ny 25 izy amizao. Ok, misy tamandafo fotsiny zay zay zavatra. Ok, zareo masoge fatana kely mifandana hitantsika amin'ireny sary ireny fa tena feno tsikitsika avokoa ny olona rehetra ao amin'ny QG ao Bel-Air noho izany manasantsika raha misy fanontaniana tiana apetraka dia manasantsika anantona ny QG ny Bel-Air araka nefa nresahana hatramin'izay moa hoe tena miainga mihitsy ny inspiration amin'ny candidat larana fadimy amby roapolo satria ny olona ny mpanoratra ny mpanao tononkalo ny mpandihy misoradi miforonina mihitsy ny dada challenge maro sesika mihitsy izy ao fa ho alefa tsy kelikely aminareo izy fa aza matahotra fa androantsika dia anaraka tononkalo nosoratany dada rabe any ivelany izy dia tena nanoratra tononkalo natolotry ho an'ny dada ravalo satria zay ny lohaten'le izy dia hoarahantsika ary zay tononkalo zay zao dia zao eo dada ravalo
mila ndao anavitra ny tanindrazantsika fangazana sy maina ary mangatsika miombo ny aretina mamely ny mosary kivy ny vahoaka jokaiky sy marary mila nao anarina fa tena efa lavo mijaly aneny gasy manjary mavomavo o veriny fanahy valala tovoatango vahiny avokoa mindreo mandrangorango mila nao hitarika fa efa mandoalika sy milavolefona jorehetra vonimbarika miofy akondro vavy sakafo tapakibo mihinakina pona sy fako zato arivo mila nao anafaka fa tena voagejanyireo tena mpamadika bloky sy arezan'ireo mpanjana tany mpibodony arena sy tena fahavalo mpivavim-pirenena ireo natsanganao narodany avokoa potika sy lao rava zary lo indrisy mahonena marotsa-dranomaso narodany tsy antsetra ka tototry ny ankaso dadaravalo vonony zahay anampy anao atrandy fa mila nay ianao anavitra ny tany ary zanahary no iaintantsika ho kanto tena meva androso ho tsarabika i Madagasikara dadarabe aty Ambato 14 oktobra 2024 misaotra betsaka amin'ny dadarabe tamin'iny tolokalo tena voakalokalo tokoa iny ya zao zareo entanitsika tanora le vo hifidy andeha hifidy so matsy de hoe zay nanga ohatra ny tsy ambiance be zany andeha hifidy zany ambiance be io zareo mety voalohany amitsika ny hoe hifidy fa andao any andramany andao ataotsika faharotsatsika mivato larana fa 5 de lany dada ary ty anankiray tsy hoe maika fotsiny le anisa vato amin'ny ariva fa hoarahantsika mifo maraintsika tonga maraina mihitsika eny amin'ny bureau de vote de ho alatsatsika ny vato fa 5 ao ifanarahantsika tsara zay mbola ho avy eto ihany iaraka amin'le bulletin unique mbola iresaka amin'ny olona mety misy olona hoetikoeto mihitsy anazava tsara nareo mazava amin'ny atsipriany hoe inona tsara ny tokony atao amin'io andro fa 7 ny volana novambra io efa me manakaiky le izy efa aminao tik 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 mila vonontsika mevonontsika ao tapitra ny fandarana androany rapitso amin'ny verineo miaraka amin'ny sary vaovao be zay velomo alefa dada babay rapitso